Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Mandehana amin'izao herinao izao. Ireo fahalemena dia tsy atao ankivy, fa ino no atsapanao fa matoa niala le izy dia i Kristy ao anatinao no niady ho anao. Ako voasoratra ao Koritianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy hoe: nefa hoy izy tamiko, ampy ho anao fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa maika sitrako ny ireare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Mirosoa araka ny ao ampitsara toko fahaenina ny fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midiana. Tsy efa naniraka anao va aho? Mahereza vavaka isika. Ray ao, androso anao ny asanao aho. Tsy noho ny heriko na ny fahatanjahako, fa noho ianao nanendry sy homba. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piona tompoko.